Faly miarabantsika manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny défi Madagasikara manasana ho ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao politika kosa no entsika isantarana ny fampahalalam-baovao. Natolotry ny Seny Androany ny tatitra ireo vokatry ny asa fitsirihana Elisa Razafy ny tatitra n'izay. Natolotry ny Seny Androany ny tatitra ireo vokatry ny asa fitsirihana izay nataon'ny expert mba entina manatsara ny fifidianana sy ny fomba fiasana amin'ny ankapobeny. Restitution dia fantatro tsara président fa ny zavatra maro samihafa reny ihany tokoa moa no soratana ao anatin'ity tatitra ity. Ny tatitra tsy natao amin'ny teny malagasy fa amin'ny teny frantsay. Maro tokony hoe tenin-drazantsika ny teny malagasy fa amin'ny teny frantsay izy président. Tao anatin'izy koa moa zany tsika fantatrareo fa nisy ireo asa maro samihafa nahazoanay nanao ny évaluation izy tsika amin'ny teny vahiny mba nahafahana nahita hoe manahoana ny fahatsarany ny liste électorale atsika zany dia noho izay zany dia misy zavatra maro samihafa toy ny toromarika amin'ny fanatsarana na recommandation izy tsika misy ihany koa ato ankoatr'izay ireo izay ataoko hoe apport avy aminay ihany koa ma expertanay izay tokony tsara ny anarana azy dia misy ireo zavatra maro samihafa totanisa maro be izay ahafahany seny entina miasa indrindra sy hanatsarana ilay fomba fiasa amin'ny ankapobeny. Dia misaotra indrindra président dia faly zany izay manolotra nyity tatitra ity tamin'izay asa nataonay. Dia misaotra indrindra président. Eo amin'ny sehatry ny fanabeazana kosa no anohizantsika ny fampahalalam-baovao. Totosa Androany tetsy Analamahitsy ny fifanaovan-tsony nataon'ny Masevon Japon sy ny ministera fanabeazam-pirenena mba hitohizan'ny fiaraha-miasa. Mikarandria manantena ny tatitra ny andinin'izay. Nanatanteraka fifanaovan-tsony tetsy Analamahitsy Androany no Masevon Japon sy ny ministera fanabeazam-pirenena. Izany natao dia mba ho fanohizana ny tetika asa tafita. Ampiarina tsikelikely ny fampidirana mpianatra maimaim-poana araka ny tapaka ny ministera fanabeazam-pirenena. Le Japon est très ravi de pouvoir encore une fois apporter des soutiens dans le domaine de l'éducation, surtout dans ces deux régions, Vaknakrach et ici à Tana. Comme vous le savez bien, donc le domaine de l'éducation est l'un des 4 domaines prioritaires du Japon. Et donc nous avons collaboré beaucoup avec le ministère de l'Éducation nationale et j'espère que notre coopération peut donc apporter des différences pour améliorer donc l'accès à l'éducation pour toute la jeunesse, tous les enfants qui en ont besoin. Androany kosa dia niresaka ny fanamboaran-dalana ao Vakinakaratra ny gouverneur Vivato Rakotovao. Ny vinan'ny filoham-pirenena dia napetra amin'ny voaloha dia ny hoe fampandrosoana zany fitotalina zavatra maro be samihafa. Azoko ambara amintsika aloha araka ny efa niteneniko teo ny fahafitatena ra-tsakafo efa tratra ny Vakinakaratra zany. Fanamboarana foto-drafitr'asa na dia mbola betsaka raha tsy vita ekeny zany efa maro ihany kosa ireo vahoaka misitraka ireo foto-drafitr'asa tiako tenenina ao ny lalana, ao ny sekoly, ao ny CSB, ao ny bureau-mpanjakana sy ny zavatra maro samihafa efa betsaka vita amin'izany. Ary ny tena ezaka goavana ihany koa izay tsy maintsy niezahana dia ny fandriampahalemana Vakinakaratra moa manodidina azy faritra anankifito dia miezaka zany izay miaraka amin'ireo faritra anankifito ireo mitandro an'izay fandriampahalemana izay mba hirindra tsara ny fiainam-piarahamonina. Maro be ireo foto-drafitr'asa, maro be ireo ezaka namboarina fampandrosoana efa ezahany himpakatra ny fotony tsy anjarako no mitsara fa misy vahoaka afaka mitsara an'izany ary eo ihany koa fitondram-panjakana foibe izay tarihan'ny folo président Andry Rajoelina mahita hoe inona tsy mety, inona ny mety mbola ho hatsaraina, inona koa mety hanasa zina raha ilaina izany.